Dia mbola mamerina ny fialatsiny indray mandeha indray androany a ny amin'ny fahatarana fa de na tsy haiko mihitsy hoe inona ny olana amin'ny ara teknika zay ananako foana jereo azy izy zany fa dia miala tsiny indrindra fa dia misaotra ny tompo fa mbola afaka mihaona toy izao indray isika de mbola afaka mianatra ny tenin'ny hatrany. Misaotra anareo zay mpanaraka an'ity araka ny fantatrareo dia mijery isika ankehitriny an'ireo endrika samihafa mikasika ny nitsanganan'ny Jesosy Kristy tamaty. Indrindra moa fa ny fotoana tao aoriana nitsanganany tamaty zany no jerentsika androany ka ny ifantohantsika androany sy ny horesantsika manokana androany dia hoe iza moa no nisehoan'i Jesosy Kristy niseho tamin'iza azafady toko tamin'iza avokoa i Jesosy Kristy tao alohan'ny nitsanganany tamaty satria zay anisan'ny porofo fa tena nitsangana tamaty tokoa Jesosy Kristy. Rehefa mamaky an'ireo boky anankienina ao anatin'ny ten'Andriamanitra ataoko hoe anankienina satria ao ny filazantsara anankiefatra dia ny boky ny asan'ny apôstôly dia ny boky ny Korintianina voalohany toko 5:10 dia hitantsika fa indraindray ohatran'ny sarotra be no tombona an'ilay tantara satria ohatran'ny samihafa ny zavatra tenenin'ny boky sasany tsy fantatra tsara hoe firy moa zany ny vehivavy tena nandeha marina tany am-pasana, tsy fantatra hoe firy moa ny nisehon'i Jesosy firy marina moa ny anjely izay niseho tamin'iny fotoana iny ariza moa ny hitan'i Jesosy voalohany sy ny sisa dia sarotra amintsika indraindray no mampitombona an'ilay tantara ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia misy miteny aza hoe tsy marina ny ten'Andriamanitra satria ohatran'ny mifanipaka ireo zavatra ireo. Tsy marina akory hoe mifanipaka izy ireo fa tena mitombona avokoa ary tena misy lahatra tokoa izay andeha ho andramako ho azavaina aminareo amin'ity androany ity ny amin'ny iza avokoa no nisehoan'i Jesosy Kristy iza ny voalohany sy ny sisa. Ny fonga angamany andeha hanazavako anazy amin'ny fomba tsotra indrindra dia zao ny hoe ny antony mahatonga ny lay tantara tsy tena hoe mifanojo tanteraka dia fomba fijery samihafa. Raha isika zao samy manatrika lanonana dia arakaraka ny toerana misy antsika ao anatin'ilay ao anatin'ilay toerana na arakaraka ny fijerintsika ao anatin'ny zavatra tena hoe mifikitra ao an-tsaintsika ny andeha ho tantaraintsika an'izay zavatra nitranga tany amin'iny lanonana iny dia tahaka izany koa ao anatin'ireo boky na toerana enina samihafa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay samy miresaka momba ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty dia fomba fijery samihafa anatranga anankiray tokana izy io. Fomba fijerin'i Maria Magdalena, Petera, Jaona, Matio, Paoly an'izay zavatra nitranga. Koa andao ny isika nombontsika azy dia andao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly, amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia eo avakiko ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelony amin'izany mampatsiahy antsika moa ny tanjony zany asan'ny apôstôly izany bokin'ny asan'ny apôstôly izany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany nosoratako, Lioka io no manoratra dia bokin'ny filazantsarany Lioka moa mazava ho azy no resahany ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarany hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidinina tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nifidiny sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aoriana ny jaliany fa velona izy ka niseho tamin'ny 40 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava ny ten'Andriamanitra fa tao aorianany nitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty dia nandritry ny 40 andro dia niseho ary ho hitantsika fa tsy milatsaky ny folo ny nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny olona samihafa ary zay ny tena manamarina fa tena nitsangana tamaty tokoa izy. Ny andeha hitantsika an'izany hitantsika an'izany ho antsika izay maka noty moa dia afaka soratanareo fa ny mitantara an'izany dia ao Matio toko 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 17:10, Marka toko 4:1 andiny voalohany ka hatramin'ny 17:10, ny Lioka toko 3:20 manomboka eo amin'ny andiny 7:30 ka hatramin'ny farany, ny Lioka toko 4:20, ny Jaona toko 20 ka hatramin'ny Jaona toko 1:20 andiny 4:20
ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ary ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo. Ho jerentsika ny sasasasany amin'ireny fa tiako nanomena anareo fotsiny hoe aiza ny misy an'ilay tenin'Andriamanitra zay andeha andramantsika ho aravina ho alahatra mba ho atakarantsika tsara hoe ohatrany ahoana tsara ny fizotran-draharaha nandritry niny fotoana nanomboka tamin'iny alahady maraina zay nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ka raha hitantsika zany any tokoa ny andehanantsika voalohany dia alahady maraina no nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia any amin'ny Matthieu toko fahavalo amby roapolo, Luka toko fahaefatra amby roapolo, ny filazantsara rehetrarehetra, Jona toko faha roapolo dia Marka toko faha enina ambin'ny folo samy tantara avokoa ny nahatongavany ireo vehivavy maro samihafa tany amin'ny fasana zay nisy an Jesosy Kristy ary ireo vehivavy rehetrarehetra ireo dia samy nahita an'ilay vato teo alohany zany fasana zany efa nikodi ka efa nisokatra ny varavara-pasana. Ny zavatra nitranga tao aorianan'izay mba azontsika tsara ny zavatra nitranga dia zao: tafasaraka tamin'ireo vehivavy sasany i Maria Magdalena, nandeha nitokana zany izy, nandeha aingana izy dia nandeha nanafatra any Petera sy John. Ny vehivavy sasany zany tena ohatrany mety mbola hoe niandry kely na ohatran'izany zay vao nandeha ihany koa ary nandeha niresaka tamin'ireo mpianatra hafa mbola andeha resantsika ireo rehefa avy eo. Fa zay zany mila tsaroantsika, Maria Magdalena lasa nandeha tokana ka izy nandeha aingana ka niantso any Petera sy ilay mpianatra anankiray dia i John moa zany. Ireo mpianatra anankisivy ambiny dia tsy niaraka tamin'ny Petera sy John tamin'iny maraina iny fa mbola ho andeha hazavaintsika zany. Noho izany zany ny voalohany nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nisehoan'i Jesosy Kristy dia i Maria Magdalena. Ao amin'ny Marka toko faha enina ambin'ny folo, ny andiny fasifika hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo dia mazava zay zavatra zay maneho mazava fa izy no voalohany. Any amin'ny Jona toko faha roapolo isika zany manaraka an'ilay tantara fa hoe rehefa niaraka nahita tamin'ilay vehivavy hafa izy fa nisokatra ny fasana dia niazakazaka izy resaka tamin'ny Petera sy John, nitondra ny Petera sy John teo dia avy eo rehefa nandeha Petera sy John sy avy niresaka tamin'ilay anjely izy dia nijanona teo izy nitomany. Dia tamin'izy nitomany izy dia niresaka manokana tany Jesosy. Fantatritsika Jona toko faha roapolo andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary Jesosy dia niteny taminy tokoa fa velona izy hoe dana lazao amin'ny ambiny, amin'ny olo-kafa fa velona aho fa ary izay tokoa nataony eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Jona toko faha roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo. Nandritry n'izay fotoana izay ireo vehivavy hafa akoatra azy zay mbola hojerentsika rehefa avy eo no niditra tao am-pasana dia nahita fa tsy tao Jesosy dia nahita n'ilay anjely izay nipetraka teo. Dia ilay anjely no teny tamin'izy ireo hoe mandehana mandeha lazao amin'ny mpianatry Kristy zay zavatra hitanareo teto. Zay zany aloha ny voalohany indrindra dia ny nahita an Jesosy voalohany dia Maria Magdalena. Avy eo ny nahita azy faharoa dia ireo vehivavy, ny ambin'ireo vehivavy voatanisa ao anaty zany anatin'ny filazantsara dia Maria tsy Magdalena zany fa Maria maman'i Jesosy, i Joana, i Salome dia vehivavy anankiray farafakely akoatran'ireo telo ireo. Hitantsika fa ireo vehivavy ireo efatra farafakely dia nandeha niazakazaka andeha hiantso ny mpianatry Jesosy. Tsy hitan-jareo zany zareo miverina tia tanàna, i Petera sy John nandeha tany amin'ny fasana ka nahita ny Maria Magdalena tany sy ny sisa araka ny resahantsika. Any amin'ny Marka toko faha enina ambin'ny folo dia voamarika fa ireo vehivavy ireo no ny zavatra hitany dia tena natahotra ary tena natahotra mafy izy ary angamba noho izay tahotra nananany izay no Marka toko faha enina ambin'ny folo andiny fahavalo no miteny fa tena hoe torakovitra sady talanjona izy ireo fa no izay dia niseho manokana tamin'izy ireo andiny faharoa ambin'ny folo aoritaorian'izany azafady andiny faharoa ambin'ny folo efa tamin'ny olo-kafa fa niseho any amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo ny amakiantsika an'izany fa niseho amin'ireo vehivavy ireo Jesosy mba hatony fony ahafahan'izy ireo manambara an'ilay hafatra amin'ilay mpianatra. Ka voalohany zany Maria Magdalena, faharoa dia ireo vehivavy hafa izay
niaraka tamin'ny Maria Magdalena tamin'ilay nandeha tany voalohany ka niverina andeha ilaza mpianatra an'izay zavatra hitany tamin'izay fotoana izay. Manohy isika zany ny fahatelo zay niona an' Jesosy dia mandeha amin'izay tsika moa zany amin'ny Lioka toko 7:20 zay efa nidinihantsika moa tamin'ny omaly ho anareo izay nanaraka omaly fa amin'ny Lioka toko 7:20 dia fantatritsika fa ny fahatelo ny vondron'olona fahatelo zay niona tamin'ny Jesosy Kristy dia ireo mpianany anankiroa zay niona tamin'ny lalana nakany Emaosy. Fantatritsika araka ny andiny 7:20 ao amin'ny Lioka toko 7:20 io fa Kleopas ny anarany anankiray fa le anaran'le anankiray tsy fantatritsika ny anarany. Ary teo Jesosy nampianatra azy ireo avy tao amin'ny testamenta taloha ny momba azy ka nanokatra ny masony izy ireo ny amin'ny fatanatanterahany Jesosy Kristy ny teny fikasana momba ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty niarana andray mofo tamin'izy ireo Jesosy mba tena hanamarina fa tena nitsangana tamin'ny maty koa izy ireo ary niazakazaka izy ireo nandeha nilaza ny zavatra hitany. Faefatra voalohany zany Maria, faharoa le vehivavy hafa, fahatelo ireo mpianany tamin'ny lalana makany Emaosy, faefatra dia i Petera. Ao amin'ny Lioka toko 7:20 andiny 7:30 dia niteny izy ireo hoe efa niseho tamin'ny Simona Petera izy io, tsy misy ny antsipiriany momba ny fionana manokana io fa tena manandanja ary mbola hojerentsika fa tena naka fotoana Jesosy niona manokana tamin'ny Petera. Fantatritsika moa ina ny antony noho ny nandavan'ny Petera any Jesosy intelo dia tsy indray mandeha fa indroa araka ny mbola ho hitantsika no nionany Jesosy sy ny resahany manokana Jesosy amin'ny Petera mba hanarina azy satria fatany fa Petera manana andraikitra mampitarika an'ireo mpianatra Jesosy azy io. Fadimy dia tohizintsika ihany eo amin'ny Lioka toko 7:20 dia hitantsika eo amin'ny andiny 7:30 fa niona tamin'ny izy ireo 12 mba amin'ny izay momba azy tafangana teo zany i Jesosy Kristy. Lioka toko 7:20 andiny 7:30 dia niona tamin'ireo mpianatra 12 kanefa mety gaga isika satria fantatritsika fa tsy 12 ny mpianatra teo satria Tomasy tsy teo fa 10 fa maninona ary ny Baiboly miteny hoe 12 satria ny fieveran'ny mpandinika azy dia hoe efa fomba fiantsona an'ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana izany tao aorianany fahalasan'ny Jodasy dia efa antsona foana izy ireo hoe izy 12 izy 12 na dia 10 aza ny teo antsona foana hoe izy 12. Fantatritsika fa ilay fisehon'i Jesosy manaraka dia nisehoany tamin'ny mpianany manaraka 7 andro taty aoriana araka ny tenenin'ny Jaona toko 20 andiny 20 tamin'iny fotoana io vao teo Tomasy. Ary fantatritsika tsara fa tamin'iny Tomasy le nangataka hoe hikasika an' Jesosy manokana satria tsy nino izy tamin'ilay nitantara taminy ny mpianatra ambiny fa hoe nahita an' Jesosy Kristy. Ny seho tamin'ny mpianana izy zany fa ny fisehoan'ny fadimy ary ny fisehoan'ny fahenina 7 andro tao afara an'izay zavatra izay. Tao aorianan'izay dia tsy teo amin'iny faritry Jerosalema zay nisy ny mpianatra intsony no nisehoany avy eo fa tany Galili. Nanomboka any amin'ny Matthieu toko 7:20 zany dia lasa mifindra any amin'ny Galili indray zany zao ny nisehoan'i Jesosy ary zany ihany koa no hitantsika any amin'ny Jaona toko 1:20. Amin'ny Jaona toko 1:20 no hitantsika ny nisehoan'i Jesosy Kristy manaraka dia ny fisehoan'ny fafito zany dia nionany tamin'ireo mpianatra 7 teo amin'ny ranomasina. Hitantsika voatanisa eo amin'ny Jaona ny iza daholo ireo mpianatra anaky 7 zay nahitan'i Jesosy tamin'io fotoana io ka Jesosy nahitany azy ireo dia niteny tamin'izareo hoe mba hanipy ny aratony dia nahazo trondro izy ireo dia rehefa tonga moa izy ireo dia niaraka nanatony trondro teo amoron-dranomasina teo ka niaraka ny sakafo tamin'ny teo. Mbola ho resantsika manaraka rapitso ny resaka manokana zay ny fanaovany tamin'ny Petera tamin'ny teneniny ny resany tamin'ny Petera momba ny
tokony andraikitry petera manomboka amin'io fotoana io ary ny afatesany na martiora azy amin'ny anaran'ny Kristy. Zany zavatra rehetra izany de hitantsika ny jerenareo ny ao amin'ny Jaona 1:24 dia hoe izany no fantelony nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Tadidinareo ny voalohany le hitantsika tao amin'ny Luka 4:20 tsy nisy an'i Tomasy, faharoa nisy an'i Tomasy ary fahatelo zany ty hitantsika ity. Fahavalo ny nisehoan'i Jesosy Kristy fahavalo dia tany amin'le tendrombohitra zay nanirahan'ny tompo azy ireo araka ny teneniny ao amin'ny Matthieu 7:20 de Matthieu 7:20 amin'ny 9:40 de hitantsika fa ireo mpianatra 12 ary nisy olona maro samihafa ihany koa zay nanarady azy ireo sy vehivavy lehilahy niaraka taminy azy ireo zay nisehoany teo akaikiny teo amin'ny tendrombohitra tany Galilea io ny fisehoana fahavalo ary ny fieritreretin'ny mpandinika dia io le tenenin'ny Paoly tao amin'ny Korintiana 1:5-6 rehefa miteny izy hoe niona tamin'ny olona 500 de mety tamin'ny fotoana io izany dia mampiseho fa tena hoe maro tokoa no nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ary raha mamaky isika ao amin'ny Matthieu 7:20 io ny 9:70 de hitantsika fa no nahita azy de sasany niankohoka azafady fa ny sasany kosa de nianahana. Zany de satria tsy izy 12 ihany no nahitan'i Jesosy Kristy tamin'io fa araka ny teneniko teo mety hoe nahatratra 500 mety mihoatra ny olona zay teo nandritran'izay fotoana izay ka ny sasa tamin'ireo mbola misalasala mbola nianahana satria voalohany nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Ny nisehoan'i Jesosy Kristy fantsivy dia tamin'ny Jakoba manokana. Andaony isika ao amin'ny Korintiana 1:5 araka ny efa niteneniko teo Korintiana 1:5 de ny 7 miteny mazava izy rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy. Tena manandanja ny nisehoan'ny Jesosy Kristy tamin'ny rahalahy moa satria samy zanaky Maria izy ireo satria tamin'ny fotoana io izy dia niresaka manokana taminy ary misy dikany izany satria raha nivakintsika ny any amin'ny Jaona 7:5 dia i Jakoba anisan'ireo nisalasala hoe tena izy marina ve tena Jesosy Kristy marina ve le Mesia ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia mazava ho azy niseho tamin'ny rahalany iny mba tena hanambara fa tena izy tokoa no zanak'Andriamanitra ary tena nitsangana tamin'ny maty izy. Taorianan'izay mbola tohizintsika ihany eo amin'ny Korintiana 1:5-7 rehefa avy niseho tamin'ny Jakoba izy dia niseho tamin'ny apôstôly rehetra indray mandeha indray ary io ny eritreretina fa hoe io le nisehoany tamin'ilay faran'ny 40 andro tany akaikaikin'ny Betania na akaikiny amin'ny lafiny atsinanana tendrombohitra Oliva ary teo le toerana zay nanomezany ny afatra farany niraka lehibe alohan'ny ny akarany tany an-danitra. Mbola ho hitantsika moa zay zavatra zay amin'ny zoma raha sitrapon'ny tompo fa zay nisehon'ny tompo fanimpolony impolo zany ary ny faha 1:10 moa dia vakintsika ihany ao amin'ny Korintiana 1:5 voatantara eto dia eo amin'ny 9:5 dia hoe fa izaho dia ambany indrindra azafady ny 9:9 ary farany izy rehetra izaho izay tsy tonga volana aza dia mba nisehoany koa. Fantatritsika ny tantara ao amin'ny ason'ny apôstôly 5 fa niseho tamin'ny Paoly zay nantsoina hoe Saoly tamin'izany tamin'ny lalana tany makany Damaskosy niseho tamin'ny Saoly i Kristy. Niseho 1:10 fotoana 1:10 samihafa no voatantara atao anatin'ny tenin'Andriamanitra nisehoan'i Jesosy Kristy mba tena hanehoany marina fa tena nitsangana tamin'ny marina izy ary mba hahafahany ihany koa maniraka amin'ny mpianany amin'izay andraikitra hapetrany amin'ireo mpianany ireo rehefa lasa miakatra any an-danitra izy. Fa misy zavatra anankiray zay tena tiako tsindriana amintsika manokana dia hoe iza moa no nisehoany voalohany. Nisehoany voalohany dia Maria Magdalena. Ary mety mieritreritra ve nareo hoe misy antony ary misy dikany, misy lanjany ve zany hoe nisehoan'i Jesosy Kristy voalohany dia
tamin'ny Maria Magdalena. Maria Magdalena izay nataony olona tsinitsinina satria io olona io dia nisy demonia tao anatiny ary mpivary tena izy io taloha, olona zay nahilikilika anareo mpitondra mpivavahana taloha, ary izy no nataon'Andriamanitra ho fitaovana voalohany ny fanambarana ny fitsanganana tamin'ny maty. Manandanja io ary raha manam-potoana nareo dia afaka tohizinareo zao fandiniana izao ary jerenareo akaikikaiky fa tena misy azo ampitahiana tsara ny ao amin'ny Jaona 2:20 sy any amin'ny Genesis 2:7. Andeha ho jerentsika kely zany, fantatrareo ny any amin'ny Genesis 2:7 dia mitantara ny fahalavona ny zanak'olombelona, ny latsahan'ny olombelona tao anatin'ny fahotana izany no ny fahotana Adama sy Eva, ary eto ao amin'ny Jaona 2:20 izay mitantara ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Voalohany, ny zavatra zay hitantsika fa mitovy ao anatin'ireo tantara anankiroa reo, fomba tranga anankiroa reo, dia voalohany indrindra dia samy mitranga ao anatina sa ireo tranga anankiroa reo. Voalohany, ny fahalavon'ny olombelona dia fantatritsika fa nitranga tany amin'ny sa Edena, izay toerana anankiray izay nahafahan'ny olombelona manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Kanefa rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra Adama sy Eva dia nozon'Andriamanitra ny tany ary voaroaka ny sa Edena izy ireo, voaroaka amin'izany fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izany. Rehefa tonga indray Jesosy Kristy ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia niseho tao an-tsaha tamin'ny Maria Magdalena izy, mba ampisehoana fa izy tokoa ilay andeha amerina an'ilay fiombonana, an'ilay fiarahana manokana, fiarahana akaiky amin'Andriamanitra. Izy tokoa no anokatra indray an'ilay varavarana, an'ilay tena Edena dia ilay fiarahana amin'Andriamanitra. Voalohany aloha zany fitovizan'ireo tantara ireo dia samy misy sa ao anatin'ilay tantara. Faharoa dia samy misy vehivavy ao anatin'ilay tantara. Fantatritsika fa ny nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao dia noho ny namitahan'ilay menarana no nangalan'ilay menarana fanahin'ilay vehivavy voalohany dia Eva. Eto indray ao amin'ny Jaona 2:20 rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, rehefa avy nandresy an'i Satana no fanoloran-tenany teo amin'ny hazo fijaliana, dia niseho tamina vehivavy Jesosy Kristy. Vehivavy izay talohan'izay teo ambanin'ny fanangejan'ny Satana satria voafatotra na demonia maro izy tao anatiny. Izay zavatra izay dia mbola fampatsiahivana fa ao amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy dia misy ny fahafahana tanteraka amin'izay mety nanagejantsika teo aloha. Voafafa avokoa ny fahotana teo aloha ary tena tonga olom-baovao tokoa isika eo imason'Andriamanitra noho izay famelan-keloka izay atolotry Jesosy Kristy. Fa zava-dehibe izay hoe nisy an'ilay vehivavy voalohany nidiran'ny fahotana ary vehivavy no nisehoan'i Jesosy Kristy voalohany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Fahatelo dia misy mpiandry sa anankiroa. Fantatritsika fa tamin'ny tantaran'ny Adama sy Eva dia i Eva sy ny vadiny Adama no nomena andraikitra ho mpiandry sa hikarakara n'io sa io, kanefa izy ireo dia nikomy tamin'Andriamanitra, tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra ary voafitaka izy ireo. Tamin'ny maraina izay nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty dia hitantsika hoe ahoana i Maria Magdalena rehefa nitomany teo dia ao amin'ny Jaona 2:15 dia raha nahinao an'ilay feon'i Jesosy izy niteny hoe raha vehivavy nahoana ny anao no nitomany, dia nieverina nataony fa ilay mpiandry sa no miresaka aminy eto. Kanefa ny rehefa hitany fa hoe Jesosy ilay izy dia niteny hoe zay Rabony. Zany dia maneho tokoa fa Jesosy Kristy ilay Adama farany, ilay Adama vaovao. Raha tamin'ny alalan'ilay Adama voalohany no nidiran'ny fahafatesana, no nidiran'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao, eto amin'ilay Adama farany indray no ahazoan'ny olombelona famonjena. Zany tenen'ny Korintiana voalohany 5:12 hoe fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Zany ihany koa ny amin'ny Romanina 5 manomboka eo amin'ny 12 izay zavatra zay. Inany koa fatoviana manaraka dia ny fatoviana fahaefatra dia ihany koa samy nisy anjely tao anatin'ilay tantara.
fantatritsika fa rehefa nilatsaka tao anatin'ny fahotana dia i Adama sy Eva dia nasiany Andriamanitra anjely mba hiambina ny sa Edena mba hahatonga an'izy ireo tsy hiditra ao anatin'izany intsony. Genesis 3:7-20 fa ny maraina nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty indray dia nisy anjely anankiroa indray niseho tamin'ny olona mba hitenena amin'ny olona tsy hoe androka an'izy ireo amin'izany fanatrehana an'Andriamanitra izany fa hiteny amin'izy ireo hoe velona Jesosy Kristy ka dana manambara fa misokatra indray ny ahafahan'ny olombelona manantona an'Andriamanitra izany. Hitanareo ve fa tena azo ampitahiana ireo tantara anankiroa ireo ny any amin'ny Genesis 3:7 tsy ataon'ny Jona 2:20 eo ambany fitarihan'ny fanamasina dia tiany Andriamanitra ampiasainantsika fa tena namerina amin'ny laoniny izy an'izay zavatra rava tamin'ny nidiran'ny fahafatesana tao amin'ny sy ny fahotana tao amin'ny Genesis 3:7 dia ravahan'i Jesosy Kristy dia ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tokoa no mahatonga antsika ho afaka, no mahatonga antsika ho verina amin'ny laoniny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, mahatonga antsika afaka manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra indray. Efa nitonontsika tamin'ny omaly fa tamin'izany vanim-potoana izany dia ny vehivavy aza dia tsy avela nijoro vavolombelona aza rehefa misy ny raharaha ka hoe mitady vavolombelona ny any amin'ny fitsarana, satria neverina tamin'izany fotoana izany fa ny vehivavy dia tsy vavolombelona mendrika. Kanefa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia ny fitaovana voalohany izay nampiasainy anambarana fa tena hoe nitsangana tamin'ny maty izy dia vehivavy. Ny antony nanaovany an'izany dia mba tena hanehoana fa ny famonjena izay azo ao aminy dia tena ho an'ny olona rehetra. Na inona ny fomba fijerin'izao tontolo izao anao, na inona ny toerana misy anao ao anatin'izany fiarahamonina izany, raha vehivavy ianao, na lehilahy ianao, na antitra ianao, na tanora ianao, na manan-karena ianao, na mahantra ianao, na mpanompo ianao, na ianao ny tompoina, na fotsy hoditra ianao, na mainty hoditra, na iza ianao, na inona nataonao taloha, na inona ny alala ny fahotana izay nisy anao teo aloha, dia ny famonjena ao Jesosy Kristy dia ho an'ny olona rehetra, ho an'ny olona rehetra izay tena ho vonona hiainan'izay fiainana vaovao ao amin'ny Jesosy Kristy izany. Ary izany ihany koa ny tokony hanampy antsika hatakatra ilay hevitra n'ilay andiny anankiray izay tena hoe mampiady hevitra ny olona maro dia ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa ny andiny 5:12 izay vakiana hoe nefa ho vonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahononan-tena. Tsy hampiditra eto ahako ny ady hevitra amin'ny hoe inona moa ny andraikitry ny vehivavy eo amin'ny nivon'ny fiangonana, fa eto dia mazava fa misy andraikitra ray manokana izay napetrak'Andriamanitra amin'ny vehivavy. Raha teo aloha araka ny hitantsika eo ihany eo amin'ny andiny 7:12 sy 4:12 amin'izany Timoty voalohany toko faharoa dia hoe andiny 4:12 azafady fa hoe i Eva no voafitaka, vehivavy zany no voafitaka voalohany ka tonga mpanota, zao dia fa navadik'Andriamanitra izany zavatra izany. Ny vehivavy no fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hiteraka, mba amin'izany hoe fananan-jaza izany, fiterahan-jaza izany, dia izy no olona voalohany izay tena afaka hoe ho ohatra sy ho mpampianatra an'izay zaza tonga eto amin'izao tontolo izao, izay tonga eto amin'izao tontolo izao ka hitarika azy ireo, hitaiza azy ireo amin'izany famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ka noho izany ireo vehivavy, io zavatra anankiray io dia tena tsy azonay atao io. Izahay lehilahy tsy afaka miteraka, ianareo no namen'Andriamanitra an'izany tombontsoa izany hiteraka, ka noho izany azo adino ny andraikitrareo izay nomen'Andriamanitra reo, fa efa navadik'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ho tsinotsinona intsony ny vehivavy, fa ny vehivavy dia manandanja eo amin'ny plan'Andriamanitra satria nareo no miteraka ary nareo no tokony ho vavolombelona voalohany ho an'izay zaza miteraka ny an'izany famonjena ao amin'i Jesosy Kristy izany. Manandanja ny nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'i Maria Magdalena voalohany indrindra, fa avy eo izy dia hitantsika ihany koa fa niseho tamin'ny maro tamin'ny mpianany.
ary rapitso isika ny andinika ny dikan'izany sy ny akon'izany sy ny tenenin' Jesosy Kristy manokana tamin'ireo mpianatra ireo fanirasantsika kely momba ny Jakoba fa hifantoka manokana isika ny amin'ny Petera moa izany sy amin'ireo mpianany ireo. Ka dia mbola misaotra anareo ny nanatrika tamin'iny fotoana androany iny hivavakitsika. Andriamanitra rainay ao dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao tokoa izahay satria ho an'ireo izay mandray ny famonjena amin'i Jesosy Kristy dia tena tonga olom-baovao tokoa izy. Efa lasa ny teo aloha rehefa tonga vaovao izy ankehitriny. Ary tena zany tokoa no nasehonao tamin'izany nitsangananao tamin'ny maty izany ka tena nanehonao fa tena velona indray ianao ahafahanay manana fiainana vaovao aminao ary iverenanay ny amin'ny fifandraisanay amin'Andriamanitra. Dia mbola misaotra anao izay ray eo ny amin'izany. Mbola mangataka aminao izay noho izany mba tena andeha mendrika hanana an'izay fiainana izay mendrika an'izay fiainana vaovao izay mba tena ahitan'ny olona tokoa fa tsy izaho intsony, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ao anatinay. Voninahitra ao ihany. Amen. Ka dia rapitso indray ary ny fotoanantsika samy tahin'ny Tompo, tsika rehetra veloma tompoko.